paikady manokana napetraky ny fitondram-panjakana entina anamafisana ny sehatry ny famokarana vary eto Madagasikara ny pakry. Anisany lahara-pamehan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana mifototra ny fampiakarana ny vokabary amin'ny alalan'ny fampiofanana, fanomezana anam-pamokarana, fanohanana ary fanjohiana ireo tantsaha-mpamokatra. Araka ny tanjon'ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny fanatrarana ny fahafitantena ara-tsakafo, ara-bary indrindra dia manao an'ity pakry ity ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Ty atrikasa ataontsika eto Antsinanana ity dia famondronana natao hoe regroupement ireo teknisianina ny DRA tsirairay avy. Le DRA moa zany dia hoe taliparitra ny fambolena sy ny Fiompiana izay misa 7 dia inona moa zany no atao eto? Voalohany fanomanana zany an'ilay mpambolena contre saison sy ny grande campagne indrindra moa zany. Fa ao anatin'izay fanomanana zay zany dia ampahafantarina zareo tsara mihitsy hoe inona zany atao hoe pakry zany sy ilay hoe fomba fiasa ao anatin'ny pakry zany. Dia mivoaka eto zany izahay dia mivoaka ny planning précis sady détaillé ho an'ny isaky ny faritra amin'ny anaovana an'ilay intervention amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana zany amin'ny tohana hoentina ho an'ny tantsaha. Mivoaka ny planning précis ary fantatra ny hoe hatramin'ny mety hoe toerana anaovana ny livraison sy ny fatran'ny ireo anam-pamokarana izay vatsiana amin'ny grande campagne moa zany dia fantatra teo zao. Tetikasa vatsian'ny fanjakana vola ny pakry miampy ny tohana avy amin'ireo tetikasa sy fandarana asa eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana toy ny FSRP, DEFI, RIPLUS ary AD2M. Teknisiana mpampiofana miisa 720 avy amin'ny fitaleavam-paritra ny fambolena sy ny Fiompiana 7 no nomena fiofanana, fanamafisana ny fahaiza-manao, hiandraikitra ny fanohanana ny mpamokatra sy ny fanapariana ny fomba fiasa pakry. Ivoany zany dia anisan'ny sitraka ity formation izay natao teto Toamasina ity formation ity dia mahakasika ny pakry izany hoe teknika vaovao izay karakarainy fitondram-panjakana zany izy ity ary entina haparitaka any amin'ny faritra tsirairay avy izany hoe ao anatin'ny faritra 7 Isan'ny sitraka ity formation resaka pakry ity izahay amin'ny faritra Boeny ka hoentinay any amin'ny faritra izay misy anay zany io teknika io ary hoaparitaka anay any amin'ireo tantsaha ary velaran-tany eo amin'ny 250 hektara eo zany hoentina anatanterahana izay tetikasa izay. Mandritra an'izay dia isy ny formation de masse isy ihany koa ny fampiofanana ireo teknika no hatsaraina ary misy ny formation en cascade izany hoe izahay teknisianina hampanao formation amin'ireo paysan relais ireo ary ireo paysan relais ireo indray andeha hampanao formation amin'ireo tantsaha izay manodidina amin'ny tanimboly izay iasan'ny paysan relais ireo. Ny tohana azo amin'ity tetikasa ity dia misy ny hanam-pamokarana izany hoe misy ny masomboly sy ny zezika, urea sy ny NPK ary misy ihany koa tohana ara-teknika izany hoe misy ny fampiofanana, misy ny fanjohiana ary misy ny fanaraha-maso mandritra izany. Eto dia isaoranay ny fitondram-panjakana no ireo fiofanana izay nomeny anay izay mba hahafahanay mampita izany zavatra izany any amin'ny tantsaha izay misy anay ihany ary io no entina ampiakarana ny vokabary amin'ny taom-pambolena manaraka. Ampita ny fahaiza-manao amin'ireo tantsaha-mpamokatra isam-paritra araka izany ireo teknisianina voahofana ireo ary tompon'andraikitra feno amin'ny fanohanana sy ny fanjohiana izany asa eny fotony izany izy ireo. Nisy teknisianina anankitelo niofana mahakasika ny teknika io aty amin'ny faritra Menabe dia izahay indray no mitondra an'izay
fahaiza manao zay a makany amin'ireo tantsaha zay ao anivon'ny faritra misy anay izany hoe misy fifanana makasika n'ilay atao hoe paquet technique papri zay hofaninay ho an'ireo tantsaha mpampiofana dia zay reo farandray mampiofana reo tantsaha zay manodidina zareo rehetrarehetrareo izany hoe eo manodidina eo amin'ny 500 hektara eo no velaran-tany izay eritreretina ho esanay amin'ity tetikasa ity moa zany dia ao anatin'izay ny fijerevana n'ilay lemaka azo anaovana n'izay tetikasa izay dia ny fijerevana ihany koa reo mpahazo tombotsoa ka reo mpahazo tombotsoa reo rehefa vaofana dia mitandrina amin'izay dia zao hoe mba ahazo vokatra tsara mihoatra ny 5 tonnes à l'hectare ny vokatra izay azony ao anatin'ilay toerana izay isaorana ny fitondram-panjakana alalan'ny ministèren'ny fambolena sy ny fihompiana izay nametraka ny fitokisany amin'ny fampiofana amin'ireo teknisianina avy aty amin'ny faritra ary isaorana ihany koa moa zany ireo mpampiofana izay nanome ilay fiofanana ho anay teknisianina. Dingana manan-danja natao ampiakarana ny vokabarin'ny Pakri. Vahaolana maharitra ho fanatrarana ny fahavitantena arabarin'i Madagasikara izay tanjon'ny fitondram-panjakana ary hitondran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fihompiana anjara biriky lehibe ho fampivoarana ny famokarana na ny transformation agricole anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Ensemble, transformons le secteur agricole.